Fifalina trany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao indray amin'ny tialy ny faharaiky ambin'ny folo ny volana novambra roapolo sy roa arivo ity. Fandaharana Resaho Aloha arahanao eto amin'ny télévision MBS. Fandaharana izay fantatritsika fa ny alarobia alina sy ny zoma alina. Vonison Andrenjato Maxime Magaleseny no manolotra ny fandaharana. Miarabanao Vonison. Miaraba tompoko. Miarabantsika isa-tokantrano ihany koa. Resaka fantatritsika fa malaza manerana an'izao tontolo izao dia ny fahavitany ny fifidianana tany États-Unis. États-Unis moa dia fantatritsika fa firenena federaly ary misy fanjakana 10 ao anatiny izay mametra an'izany fanjakana États-Unis zany. Fantatritsika fa eo amin'ny toerana eran'izao tontolo zao na ara ekonomika na ara sosialy na géopolitika dia manana ny toerany goavana ny firenena Amerikanina. Bekitana moa no fetson'ny maro azy. Ankehitriny dia lany ho filoha ny République Joe Biden natolotry ny Parti démocrate hifaninana tamin'ny Donald Trump tamin'ny fifidianana farany teo Andrenjato. Inona no azo ambara miresaka bekitantsika, miresaka fifidianantsika. Fantatritsika fa États-Unis dia modely anankiray na ao amin'ny lafiny demokrasia na eo amin'ny lafiny fiatrehana ny fifidianana. Manantitra ny arahaba fantatritsika tokoa fa tena filamatra raha États-Unis zany eo amin'ny lafiny demokrasia ary sy samy miaiky izao tontolo izao fa ny Amerikanina no tompony zany atao hoe demokrasia zany. Marina fa nisy ihany ny indro kely teo amin'ny tantaran'ny États-Unis zany tamin'ny resaka fanavakavahana satria enjana noho ny tao Afrika Atsimo zany ny zava-nisy tany États-Unis hatramin'izay raha ny fanavakavahana ara-bolokoditra no resahana teo amin'ny maitso sy ny fotsy zany. Fa ny Amerikanina moa voafina tao anatin'ilay demokrasia le izy dia ohatran'ny tsy hita tsara izay endry zavatra izay fa tamin'ny taona 1970 vao nanana an'izany satany mahazo mifidy zany ny mainty hoditra tany États-Unis. Ary fantatritsika fa ny mainty hoditra tany États-Unis dia tsy nanana ny toerany mihitsy satria raha mandeha bus zao aza dia ka mipetraka ny mainty hoditra ka misy fotsy hoditra miditra dia tsy maintsy mitsangana ny mainty hoditra. Nefa moa zany dia nampianarin'ny Afrika izy tamin'ny fahatongavan'Andriamatoa Mandela teo amin'ny fitondrana satria nanomboka tamin'ny 1970 mankaty zany dia tena nakalesona be dia be États-Unis tamin'ny fomba fifampirarahan'ny samy hafa volokoditra eo amin'ny fiarahamonina anankiray. Io zany le société melting pot ary lasa président ny États-Unis Barack Obama ny 20 dia nijanona mandaroy fa mainty hoditra voalohany tondra ny États-Unis nijanona 2 mandats izy ary tena tiany ny vahoaka Amerikanina zany ray Barack Obama no resahana amin'izay lafin'izay. Zay no endriky ny fifidianana tany États-Unis hita taratra amin'ity zava-mitranga tamin'ny 3 sy 4 ny volana novambra teo tia satria dia Andriamatoa Joe Biden zay ny anarany moa zany hoe Joseph Robinette Biden zany tena anarany dia fantatritsika fa nikolistierany zany mainty hoditra vehivavy voalohany vice-présidente sady mainty hoditra fa volokoditra zany satria ny dadany jamaïcaine ary ny reniny zany dia indienne ary mamaritra amin'ny ankapobeny mihitsy ny zava-misy any États-Unis amin'izao taonjato iainantsika izao zany zavatra zany. Fantatritsika hoe fa États-Unis dia tsy mba firenena anankiray ka tonga eo amin'ny toerana anankiray ny mpitondra dia tonga amin'ny vanim-potoana tsy eritreretina satria raha miresaka ny Joe Biden tsika dia efa filoha lefitry Barack Obama tamin'ny vanim-potoana ny tantanany ary ity vice-présidente ity dia manana ny toerany goavany ara-politika tao anatin'izay Parti démocrate zay Andrenjato. Marina tokoa zay satria Joe Biden zany dia
izy no sénateur kely taona indrindra tamin'ny 1972 zany 7 taona izy niditra tao anatin'ny sénat américaine ary tsy nijanona tao mandrak'izao zany hoe niato kely izy tamin'ny vice présidence nandritra ny 20 taona fa tena tao anaty mbola sénateur ambaran'ny olona moa fa anisan'ny fanaka izy raha ao anatin'ny sénat américain fanaka totanela ozy ny américain ary Joe Biden zany dia nisedrany mafy tanteraka izy satria volan'ny sénateur izy dia voan'ny accident ny vady amanjanany dia maty tao zany ny vadiny voalohany sy ilay zanany anankiray dia ilay zanany anankiray no everiny fa isolo azy satria procureurny Delaware io zany le toerana misy azy io ny everiny fa isolo azy mihitsy eo amin'ny fanaovana politika dia maty ny cancer ary tena niafy be mihitsy izy niaritra mafy izy teo amin'ny tantaram-piainany zany raha zay no zavatra ambara ary fantaritsika fa olona tsy nananana izy azy hoe mpanan-karena be zany hoe Joe Biden zany tamin'izany fotoana zany fa dia tena nirosy teo amin'ny lafin'ny fanaovana politika ary zay fanaovana politika madio zay no nitondra azy amin'io toerana misy azy io amin'izao fotoana zao ary ilay ramatoa vice présidente moa zany dia fantaritsika fa niainga tamin'ny tsy misy koa ary anisan'ireo investi hiatrika ny ho candidat ny démocrate izy roa taona lasa izy fa niala izy satria fantany fa tsy manana ny fahefamividy hoentina manatanteraka n'le propagande izy dia nanaiky izy hoe hiala fa tena olona mpiavy tena niatrika ny andalatohatra rehetrarehetra no lasa procureur ary tsy procureur na fatamy fa procureur ny Californie ary fantaritsika fa lasa procureur général ny Californie izy io lasa sénateur io ary nataony mamay mihitsy i Donald Trump tamin'ilay resaka fitsofotsofoany fampitsofoana moa zany ny Rosiana tao anivon'ny fifidianana tamin'ny 1924 dia hitatsika fa tena ny olona zany fanaovana politika mianga hatrany fotony misy dingana dia mametraka ny zavatra tokony ataony maizy azy fa ny mahafakely amin'ny fifidianana ny États-Unis dia fantaritsika fa ny azy tsy mba manana an'izany hoe haute cour constitutionnelle zany izy dia io no manome voka-pifidianana ny azy ny mpanao gazety ny journaux zany hoe ny gazety no mamoaka ny voka-pifidianana dia samy eken'ny rehetra zay lafiny zay ary amin'ny mpanao gazety moa dia mba faly ihany amin'izany lafiny zany hoe fahefana goavana mihitsy ny 4e pouvoir zany ny classification ny asa fanaovana gazety fa eto amintsika moa izy zany dia io taritarisina fotsiny amin'ny tany io ary everina fa manahirana mihitsy no mijery ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara tena mpanao gazety roa no migada mahonena zany ny zavatra mitranga amin'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara nefa dia zany ny lanjany eo amin'ny sehatra faratapony any États-Unis zay azo lazaina fa gendarme du monde izy no superpuissance raha économique no resahana raha militaire dia superpuissance izy satria États-Unis amintsika miteny zao raha ny budget en défense fotsiny resahana dia mahatratratra any amin'ny 800 milliards zany hoe mitombo avy roa tao anatin'ny 10 taona farany ny recherche en défense fotsiny zany recherche militaire en défense mahatratratra any amin'ny 80 milliards zany hoe raha ny fitambaran'ny budget en défense an'ireo firenena européenne rehetrarehetra raha zany dia tsy mahatratra akory an'le recherche fotsiny militaire ataon'ny Pentagone dia hitatsika amin'izany fa tena hafa zany reo le américaine reo zany hoe mitandro an'le superpuissance azy izy ary tena arovany zany dia apetraka any anatin'ny budget pireneny zany samy miaro itataratra tonga dia samy mamaky fotsiny hoe ity zany le izy dia samy mazava hoe inona ny deuxième amendement dia fahalalahana amiteny dia samy mitondra an'izay dia samy mampiasa n'iny amendement iny zany araka an'izay tokony anaovana azy
ary le fividianana tany États-Unis zany a dia tena endriky ilay États-Unis saika nivoaka ny vala satria saika mivoaka ny vala mihitsy États-Unis nandritra an'izay fataona zay a rehefa arahantsika ny gouvernance Trump zany a dia saika hivoaka ny vala mihitsy le Américaine ary mametraka ny mpanao stratégie rehetraretra eto ambonin'ny tany amin'izao rehefa mihaino an'ireo le grande chaîne rehetraretra amin'ny télévision ianao dia mahita fa hoe tapotra zany a ny fahefan'ireo surexité zany hoe reo olona indrakindrafana rehetraretra mahazo fanjakana zany a dia tapotra eo zany ny datin'androny anisan'izany ny tany Italie vetivety kely iny dia lasa tany Suède lefilefy izy amin'izao a Autriche lefilefy izy a ny any Britanika moa io Boris Johnson io dia fantatritsika fa anisan'ny surexité io ary tena lohalarana tamin'ny fanasorana ny Grande-Bretagne tao anatin'ny Européenne vondrony Européenne zany dia naprosien Donald Trump izy a dia iroso amin'izany lafin'izany hoe iantoko azy tanteraka ny Américaine sy ny etseretsetra fa efa ny araba n'andriamatoa Joe Biden moa zany zao a andriamatoa Boris Johnson rehefa mpanao gazety ihany koa zany andriamatoa Boris Johnson tsaromariany zany lafinjavatra zany ary isika manaraka ny zava-misy any États-Unis dia tena hita mihitsy hoe tena surexité zany a lay Donald Trump satria amintsika miteny zao izy mbola tsy niarahaba an'lay Joe Biden aloha izy hatreto nanaiky mifareseny izy fa andeha hitory ary mbola tsy niarahaba nefa zay zany ny filamatra ny États-Unis hoe matoa zany a misy ray lany a dia manambara ny gazety a dia rehefa avy eo a miarahaba andray telefônina dia miarahaba ilay resy zany a miarahaba n'ilay nandresy dia tsy mety manao an'izay mihitsy zany ngarainy a eo amin'ny fomba fandehan'ny raharaha ny États-Unis nefa izy moa zany mbola manana hatramin'ny fahavalon'ny volana Desambra anaovana an'ilay recours ary rehefa tapitra izay volana Desambra zay a dia efa anjara amin'ny fitsarana sisa no mandinika ny zava-misy ary fantatritsika fa amin'ny fa 14 volana Desambra zao a no certification an'ny grands électeurs rehetra andeha metraka amin'ny toerany ilay président zany anamafy lay fahalaanamasina raha izay anamasina n'ilay président lany zany tamin'ny latsabatiny nataon'ny vahoaka zany a dia zay vao tena hoe président ny république zany a andriamatoa Joe Biden nefa moa fantatritsika fa amina grande démocratie rehetraretra dia misy foana zany ny endry zavatra ohatrany hoe hifanajana tahak'izay zany a dia mahatonga n'andriamatoa Joe Biden efa arabain'izao tontolo zao mahatonga n'andriamatoa Joe Biden afa-tsy ny président ny Meksika ihany mbola miahoatra mbola feno salazalana angamba aloha hatreto i Meksika nefa fantatritsika fa anisan'ny tratran'le ankivy tamin'le ananganana an'le rindrim-be zay to ao anatin'ny velon'andriamatoa Donald Trump zany a fa tsy vita afa-tsy kilomètre vitsivitsy angamba no vita satria tratran'le shutdown izy zany hoe nanaovan'ny démocrate blocage zany a ny teti-bolam-panjakana tany États-Unis dia tsy voalony karaman'ny mpiasam-panjakana dia voatery ny angavy nanao dinika tamin'ny démocrate zany andriamatoa Donald Trump vao afaka niasa niodina dia tsahatra zany lay raha satria 5 milliards de dollars no tetibidiny zany rindrim-be zany tokony natao dia tsy tratra tsy azo zany zay anisan'ny velorano ny Donald Trump iny tamin'ny fiakarany teo amin'ny fitantanana tamin'ny vanim-potoana fa dia tsy tanteraka moa ilay izy indrenjato raha ny lalam-panorenana Amerikanina fantatritsika hoe 200 taona lasa anisan'ny lalam-panorenana nahakitra fantatritsika hoe ny Amerikanina rehefa vita fifidianana toy io dia misy dingana amin'ny famindram-pahefana amin'ny 20 volana janoary 1 no fianianana ataony Joe Biden raha toa ka tsy misy ny mahakasika an'izay fitoriana sy ny mety ho valiny zany kanefa araka ny voalazanao teo dia ny lay 4e pouvoir no efa mametraka manamafy fa lany tamin'ilay fifidianana Joe Biden raha verenao kely
fitantanany Donald Trump anisany fitantanana tena nanakorotan-javatra teto amin'izao tontolo zao azo saivina kely hoe ho an'ny mpanaraka satria atao anatin'ny fandarana Resaho Aloha tsika tompoko lasy tompoko vavy ary zay mihitsy no anisany tanjon'ny fandarana de hoe ny alalantsika ny zava-misy na ato anatiny na any ivelany makasika ny lafin'ny politika azo resana kely hoe indray-njato raha izay ataontsika hoe efa taona ny tantana ny Donald Trump zay sy ny bilan azontsika atao tsara sady mba hahafahana mametraka n'ilay bilan zany hoe nakaisa de andeha ho aiza ndray matoa Donald Trump ary ny Amerikanina zany tsy manao aventure miaraka amina surexité zany fa tena fantany zavatra ataony marina fa misy mahazo tombony tamin'ny fanjakan'andray matoa Donald Trump zany ireo olona lina amin'ny hoe filalovana basy vente libre ny lalaka ny fivarotana ny de reny zany ny tibe azy de ireo olona mpanakarembe zany zay nahenany ny etra de afaka mandeha manao taxi tsy mila taxi tsony izy fa de fa hélicoptère aeroplanina kelikely reny no entiny tena miadana zany nametraka an'ilay toerana nametraka an'le hoe suprématie indrindra fa suprématie blanche zany tena nentin-drareo tamin'izany lafiny zany de raha amin'ny akapobeny zany fitantanana matoa Donald Trump dia nandrorona kely izy satria ny fanjakana Amerikanina hatramin'ny tarigetrana matoa Ronald Reagan dia fantaritsika fa izy ny lasa gendarme du monde ary tsy naharaka azy tany anatin'ilay guerre des étoiles zany ny Rosiana ny faisana sovietika ary rava ny rindriny Berlin de niongana andray matoa Gorbachev de Amerikanina zany sisa nanao an'le monobloc ary tamin'izany fotoana zany de hoe tsy mila rindrina manasarasaraka tsony fa ny Amerikanina gendarme zao rehetra zao vitany no miaha zao tontolo zao ary miaro an'izao tontolo zao zay ny dikan'le tetibola eo amin'ny fiarovana sy ny fikarohana miaramila zay avo lenta be zany no an'ny Amerikanina ary fantatsika fa raha ny CIA fotsiny tany am-piandohana tamin'ny andron'ny président Truman zany de tena olona 7-8 angamba ny tao anatin'ny CIA io fa amintsika miteny zao de amanjatony ny olona miasa ao amin'ny CIA io ary manana but sy apitsikolovana anisany lehibe indrindra manekana tena enjana be ary ny antom-pisin'ny CIA tany am-piandohana de ny fanohatra amin'ny tompontsoan'ny firaisana sovietika zany hoe any amin'ny misy tompontsoan'ny firaisana sovietika de misy adversité ny Amerikanina zay ny tena dikan'ny CIA io nanangana anazy tany am-piandohana nefa moa andray matoa Donald Trump fantatritsika fa niaraka tamin'ny sovietika zany hoe ny Rosiana diminué zany aty amin'ny contexte amin'izao fotoana zao de any amin'ny lalàna Amerikanina zany haute trahison ary io problème andray matoa Donald Trump amin'izao fotoana zao i problemany amin'io mantsy tsy hoe tsy te hiala izy fa manao négociation personnelle zany hoe mba arovy am'ty zany hoe mampiakatra kely an'le enchère izy zany miala le immunité présidentielle de mitranga daholo zany rehetrrehetra zany mitranga le hoe izy tsy nandoha etra mitranga ny etsetretsetra de io arovany io zany anaovany an'io négociation zay somary dongodonginy eo amin'ny Maison Blanche io ary fantaritsika fa efa tsy misy olona itsony manodidina azy eo rehefa tena dinihana zany ny zava-misy eo fa manjary mipika ny jiron'ny Maison Blanche zany manjary miala avokoa ny olona rehetra miala ny olona am'izay lafiny zay ary andray matoa George Bush Junior zany de efa niaraba andray matoa Joe Biden de fantaritsika am'izany ny degré an'le hoe démocratie américaine zany tsy hoe krevirevinao manokana eo zany fa mila généralité zany hoe tena miankina amin'ny sarambame mahoaka zany lafiny zany ary fantaritsika fa tamin'ny 2000 tamin'ny 2000 zany nisy litige ohatran'io zany teo amin'ny Al Gore sy ny président George Bush Junior tena tery de tery ny elanelam-bato de nanaiky zany ny président Al Gore fa nisy négociation be natao tao de négociena zany
ny départ ny tsy départ moa zany fa ny fanekeny de zany efa fanekeny ny fahareseny tamin'ny fotoana zavatra lehibe zany fa nenareo matoa Donald Trump moa zay fomba fiadiny manaonao kely box ohatr'izay sy ny etsetratsetra de mandeha makany amin'ny fieverany fa hoe efa zatra loatra mandresy izy fa mbola tsy inona zany hoe resy zany de ty zany izy zao efa maheno an'le tsiron'le hoe resy de efa manomboka mieritreritra izy raha marina hatramin'ny 20 volana janvier de izy ny président any États-Unis fa lozany manao golf zany amin'izao fotoana zao aloha izy mbola varina ary ny nanaitra ny maro zany omaly de ny fandroany ilay ministre ny fiarovana ary andriamatoa Marc Esper zany zay nisahana ny tampakingana tanteraka de nysoloany an'le malléable zany hoe le azony lalovina Christopher Miller ny tena tahotra ny olona amin'izay lafin'izay de hoe ampiasa an'ilay fahefana izy insurrection act zany hoe io de tena le président mihitsy no afaka mamela an'le président ampiasa amin'ny miaramila ampiatry ny fanapahana zay ataony hatramin'ny 20 volana janvier eo zany io problema any États-Unis io ary mahatonga ny olona ho somary mailomailo kely zany hoe inona ny zavatra hitranga nefa moa zany ny zavatra hitranga satria ataon'ny gazety mahamay izy raha zany ny zavatra mitranga ary ny gazety any États-Unis fantatritsika fa manana toerana lehibe satria zany hoe problema voalohany nitranga tany États-Unis Watergate zany tamin'ny andro Nixon de scandale de Watergate tena ny gazety namoaka an'izany ary gazety namoaka azy voalohany ary ny zavatra nitranga teo amin'ny Lewinsky sy Bill Clinton zany lay mifankatia tao anaty barao ny gazety namoaka an'izany ary fantaritsika fa tena mafy be zany nefa ny gazety ihany koa miaro an'andriamatoa Bill Clinton tamin'izany fotoana zany amin'ny hoe vie privée zany fa tsy tokony misy idirana de fantaritsika fa ny lay sénateur lehibe ny sénateur républicain tamin'izany fotoana zany tena nandany vola mihitsy nanaovana an'le scandale sy ny etsetretsetra de namoan'lay lehibe ny pornographie défi mihitsy hoe tena zay mahita ny vie privée ny ranga io de alefaso aty amiko ny dossier-ny sy ny sary zay fa vidiko tena faran'izay lafo de nahita moa zany de voatery ny démission zany ny abdiqué tamin'ilay mandature zany lay lehibe ny républicaine tao amin'ny Sénat hitasika amin'izany le démocratie any amin'zareo zany gazety any manao antara rehetrrehetra mamoaka mivoaka am-pifidianana manao mitranché ny zavatra rehetrrehetra tokony atao eo amin'ny fiainana ara-politika ny mpanao politika any États-Unis ary fantaritsika fa nisy nanao caricature mihitsy tamin'izany fotoana zany satria lany deuxième mandat i Bill Clinton après an'le problème an'le Lewinsky zany de caricature de le patalohan'ny Bill Clinton zany no trotrony olona le braguette nakarina hoe tsy problème anao zany tsy problème anay tsy zany ny olana tsy zany ny olana fa eto amintsika moa zany manjary sady olana daholo zany ny olana ny tsy fahaizana mitantana ny olana ny tsy fahaizana politika tsy fahaizana politika tsy fahaizana miaina eto Madagasikara mihitsy raha ohatra ka zay zany jerena raha tarafitsika amin'ireny zavatra nitranga tena mirovo reny zany tena tsy fahaizana ny tantaran'ny Madagasikara mihitsy tsy fahaizana miaina eto Madagasikara mihitsy tsy fahaizana ny kolotsaintsika malagasy tsy fahaizana ny tantara tsika moa no lasa nazo tsy ny indrenjatony amin'ny hoe 20 tapitrisa ny fandaniana natao nanarenana ny rova asa nao anatin'izay kolizena tsy ao anatiny tsy fantatro 770 tapitrisa $, no lany tamin'ny kianjabeny Mahamasina nanao fanamarehantsika eny amin'ny hoe raha toka natodika tany amin'ny sehampamokarana mety mba nitondra zavatra goavana ianao moa nanome ohatra tamin'iny vanim-potoana iny lasa teraka resabe ny momba ny rova fa ndrenjato resaka ny États-Unis tsika bilan ny Donald Trump moa nresantsika teo nisy fifandraisana tao anatin'ny firenena samihafa tao États-Unis zay fantatritsika fa tena niteraka olana ary niteraka korotana reny lazana azy nanerana n'izao tontolo zao fa iverenako rova rehefa aveo
marina zany satria ny zavatra rehetra nataon'Andriamatoa Donald Trump sady nanakorotana ny fiarahamonina no somary nikitikitika kely an'izay le fomba fijeren'ny olona ny États-Unis zay le suprématie any États-Unis zay zany ohatran'ny satria nanao repli en soi izy tena nanjary nidy aman-trano zany Andriamatoa Donald Trump Venezuela ohatran'ny eritreretiny zany hoe hosoloana Andriamatoa Nicolas Maduro zay fanerabany Joe Biden amintsika miteny zao dia fantatsika fa sady tsy tafapetraka au président république le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido fa dia rava fotsiny teo zany ny Venezuela potika tanteraka Venezuela am'izao tsika miteny zao noho izay tendrom-potsimba namana zay Corée du Nord moa dia fantatsika fa sady tsy nafanany tsy nangatsika tsy nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny izao tontolo zao raha ohatra ka tena axe anankiray enjana be iny misy an'ny Corée du Nord iny zany fa dia very anjevony ny zavatra ny fampirarahany Donald Trump tamin'ny Kim Jong-un maire de Chine fantatsika fa na ny allié ny États-Unis tena mafy be tamin'izany fotoana zany Philippines satria eto mba mampatsiahy kely fa ny vola tokony ho azan'ny Madagasikara tamin'ny 2003 zany dia lasa Philippines satria nanaiky natao bazarerany fidirana tany Iraka zany Philippines tamin'izany fotoana zany dia nasa nanao déclaration hiaraka amin'ny Chine mihitsy ara zany ny président philippin Duterte Rodrigo tany Syrie moa dia fantatsika fa dia nitsaitsaika niala tao fotsiny ny Marines américaine dia io nanjakany Moscou io zany ny fitantanana ny rahatany dia efa misy 400,000 moro am'izao tsika miteny zao mbola eo amin'ny toerana ihany Bashar el-Assad saingy zao zany ny taty Afrika ohatra dia fantatsika fa i Mali zany dia io nipetrapetraka teo iny Iraka sy Iraka sy Libye dia nijerepotsiny tsy nandray anjara mihitsy ny fa nialara zany ny GA sy ny Marines tany dia nitranga ny État islamika dia io mamely ny terrorisme eran'izao tontolo zao io niala tao amin'ny OTAN raha teo ny Amerikanina tsy andao vola tsony izy satria anao fampandrosoana ny États-Unis ony izy tsy fantatra na nisy moa zay na tsy nisy ny fampandrosoana tany États-Unis fa ny fanjakana teo am-pelatanan'Andriamatoa Donald Trump dia fanjakana nolovaina tamin'Andriamatoa Barack Obama nandritra ny 20 taona ary iny fanjakana iny zany no azo lazaina hoe nandresy ny crise ny 2008 ary efa nisy relance tena ambony be zany iny zany teo amin'ny lafiny économie na teo amin'ny lafiny fifandraisana nolovaina Andriamatoa Donald Trump tamin'izany fotoana zany Mexique moa fandraisantsika tao ny shutdown efa ndraisantsika teo zany ny réfugié bolivien zay nampiasana miaramila roa alina miaramila nalefan'ny Donald Trump hitsenan'ireo mpitsopinenana 7,000 boliviana tsy nananana antra mihitsy zany rehetrarehetra zany ary nampietsi-po an'izao tontolo zao zany rehetrarehetra zany Brexit amin'ny Boris Johnson moa fantatsika fa iny nanaiky an'Andriamatoa Joe Biden izy am'izao fotoana zao fa niraba ny Européenne navelany tanteraka teo dia pitrapitra fotsiny teo ny Européenne ny accord de Paris mifoanany nisaziny ny produit frantsay sy ny Européenne maro ny OMS ny elany zany ny famatsimbolan'ny OMS dia lasa izy nandeha namatsamatsy volany reto le surexité afy reto zany amin'ny fomba fikarohana ny vaholana amin'ny coronavirus ny UNICEF moa zany dia nangatsitsika izy tamin'ny UNICEF ny zavatra ny tsy azony elana zany dia mipamma sy ny FAO satria reo zany no miantoka ny débouché ny farmer any États-Unis zany reo ny le farmer sy ny le usine be mpanodiny zavatra reny zany agroalimentaire dia io miantoka ny fanampiana ra-tsakafo eran'izao tontolo zao dia zay président américain mikitikitiky an'io dia miongana tsy lany io zany tsy nikitiany io zany fa raha ny tena tiany Andriamatoa Donald Trump dia voakitika koa zany rehetrarehetra zany Chine moa dia io elan'ny vanina isaky ny mihetsika io ny tany Ukraine no niteraka ny olana ho an'Andriamatoa Donald Trump satria volany le président vaovao mpanao atsikany io parodie dia nitereny hoe manaovy ianao enquête mikasika ny
zanaky Joe Biden eo zany manomboka fantatry ny olona fa Joe Biden no adversaire potentiel ary miditra makany anatin'ny fikarakarana ny asa ratsy ny sapapitsikilovana sovietika am'izay zany rehetrrehetra amin'ny fiarovana zay ho fifidianana nitranga tamin'ny herinandro lasa teo iny de fantaritsika fa lasa problema be sur problema zany ny enandriamatoa Donald Trump. Israel moa de fantaritsika fa navadiny tany a Jerusalema ny ambasady ambasady américaine de misy manaraka azy moa am'zany lafiny rehetrrehetra zany ny akoro arabo juif farany teo de fantatsika fa nentina nanamafisana ny fanjakana sioniste atao Israel ary mandesiko be de be ny palestinienne de tany Turquie Syrie ny ala koa ny Marines de manao zay tiany atao zany i Turquia niditra tany Grèce niditra kely tany Syria ny coronavirus am'izao tsika miteny zao bilany 238 000 morts ary 10 millions de cas tsy mila masque hony izy tsy mila geste barrière farany izy no positif ary mivadiny sy ireo cabinet vitsivitsy nanaraka azy de ny chief of staff zany hoe ny secrétaire général maison blanche moa zany de miditra hôpitaly amintsika fotoana zao de manahirana be zany ny miresaka nisy classification nataony any Afrika ny classification nataony any Afrika zany de hoe pays de merde ary anisany mba mampalahelo ihany zany raha ohatra ka nojerena ary tsy nahazo vahana ntsony zany i Afrika rehefa Donald Trump no ao anatin'ny fifandraisana irasam-pirenena zay de miditra mafy ny Sinoa de miditra mafy ny Rosiana Frantsay tsy fantatra zay tena heritreriny am'izao tsika miteny zao na hiala am'le France Afrika sa ahoana de zay zany le globalité izay le atao hoe fanatotoloana eran'izao tontolo zao zany miainga amin'ny Amerika sy ny fanatotoloana zay resan'izay fa Joe Biden andray fahefana amin'ny faharoapolo ny volana janoary 2020 ary misy dingana ny azy arak'ilay voalaza teo ny famindram-pahefana teboka telo no anisany arosony sady zany hatramin'ny omaly de ny hoe ny volondarana ny ady amin'ny coronavirus faharoa de ny fametrahany ny relance économique ny fahatelo de fantatritsika anisany napikaikaika mako tao anatin'ny fitantanany Donald Trump de io lay cause raciale io anisany ataony priorité zany am'izao ny firenena américaine ihany koa am'izao tsika miteny zao amin'ny fiaramiasa amin'ny gouvernement allemand dia namoaka vaccine zay fantatritsika hoe mandeha ao anatin'ny protocole essai clinique am'izao tsika miteny zao manerana an'izao tontolo zao ndrenjato ny laboratoire Pfizer miaramiasa amin'ny BioNTech no namoaka an'ity vokatra ity fantatritsika hoe efa manomboka mandeha zany ny ny izay andrany zay amintsika miteny zao manakambahitsika resahantsika zany eto androany io moa zany ohatrany hoe nandrasana mihitsy ny alavan'andriamatoa Donald Trump aloha vao miditra makany amin'ny famoahana an'le vaccine angamba fifandrifinjavatra zany satria alohantsika hijanona scientifique fa tsika moa manao tsindrom-paingitra kely amin'ny mpanao gazety mpanohitra zany de ohatra manao tsindrom-paingitra kely am'izay lafin-javatra rehetrrehetra zay indrindrindrindra nampijaly an'izao tontolo zao loatra le olona surexcité mahazo fanjakana zany de manahirana be zany manao politika revo reny olona reny zany tonga eo amin'ny fanjakana fantatritsika fa ny fanjakana malagasy ohatra zany de manangana ohatra zany ohatra resahako hoe manangana ny le usine fary malagasy hoentina miatrika an'itony coronavirus tony sanatria tsy hoe managama malagasy na ohatrotro zany fa raha ny protocole eken'izao tontolo zao zany de ohatrany hoe mandambala migoaika itsika
satria tsy fantatra moa zay tena tetibidin'io atreto tsy fantatra zay mangarahara momba azy epika ve io inona ny statueny zany rehetra zany etatsika ve io zany rehetra zany tsy fantatritsika hoe inona no mangarahara sika mampitsika mpanohitra moa dia anisany mitaky an'io foana hoe raha misy zatra anankiray ahorona ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika nanokana no nanao fanambarana ofisialy no nanafatra ny entana ho an'io orinasa io fantatritsika zany ary cargo aérien spécial fa tsisy nandeha sambo mihitsy zany hoe mikohana io zany lafo be mihitsy raha sahala am'izay lafin'izay no resahana tsy fantatritsika moa ny fandanina natao zany momba ny fary malagasy atreto ary tsy misy zay mangarahara zay nisy miresaka protocole tsika eto teknisianina malagasy anisany tena niteny tam'izany vanim-potoana zany hoe tsara ihany raha toka tsy mihazakazaka fa niezaka moa ny teknisianina malagasy zay akaiky ny mpitondra no nitondra fanehoan-kevitra maro samihafa hoe de tena efa manaraka ny protocole scientifique io milamina io nefa ny OMS tam'izay vanim-potoana zay de namety tsindrim-paingitra ny amin'ny hoe tsy mbola azo eritreretina ho fanafana ny coronavirus ity vokatra ataon'ny Madagasikara ity miresaka vaccin tsika ndrenjato ny OMS dia efa nanomehany zay dingany fanandramana zay inona no mety hotohina am'izao zany zao de efa manana vokatra tokony vonona zany ny laboratoire Pfizer sy ny BioNTech zany 1,3 milliard de doses ary tokony vonona amin'ny farany décembre voalohan'ny volana janvier zay ny européenne matoa nanao commande 300 millions de doses zany de efa everina fa sérieux zany izao zavamisy hita mipotra ho malo zao ary rehefa 300 millions moa zany de fantatritsika fa ny dose anakiroa ho an'ny olona ray zany hoe 150 millions européenne zany vao tsinjo ao anatin'izay lafin'izay nefa ny zanak'olombelona eto ambony tany eo amin'ny 7 milliards eo ny 60% andreo 7 milliards eo no tokony vo vita vaccine zay vo resy ny otrikaretina coronavirus de hitatsika amin'izay zany fa manomboka eto ny azakazaka misy laboratoire ronjato efa miketriketrika ihany koa ny amin'ny fomba hamoahana n'ilay vaccine sy ny fikarohana rehetra ataon'ny zareo de andeha ho azy zay lafin'izay fa ho antsika tany madinika zany no mametra-panontaniana hoe ahoana zay lafin-javatra rehetra zay ho vitatsika ve ny vidy an'ity vaccine ity ho gratuit ve ity sa ahoana ny nandrimatoa Joe Biden moa zany de efa mazava fa gratuit zany ny vaccine fantatsika hoe ny démocrate de somary mitongilana kely makany am'izay lafiny social zay ary anisan'ny kitro malemy nandrimatoa Donald Trump zay satria le Obamacare zany iny le nifoanany Donald Trump iny zany le amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka tany États-Unis zany mifoanana andrimatoa Donald Trump zay de hitatsika eo moa zany décision zay ho raisin'ny fanjakana malagasy hoe manahoantsika manoloana n'io vaccine io tokony mba misy fitenenana ihany satria zava-dehibe eto ambonin'ny tany io zavatra nitranga omaly io de mba tokony mba mijoro ny fanjakana malagasy manome toko ho an'ny voaka malagasy fa mba anana ny anjara masoandrony izy am'izay lafin'izay rehefa moa dia nivatsitsinjo ary mbola problème be eto Madagasikara tosika fameno ohatra no sahirana ihany ty fanjakana ity satria tsarotsika ny fanambarana nataony tamin'ny vanim-potoana ireny de ny hoe mitodika aty amintsika ny sain'ny maro mahakasika ny fanafody zay novokarina noesahana fa mahasitrana de hitatsika ohatra no sahirana ihany izy ndrenjato amaly an'izay hoe isitona ny sainy rehetra indray amin'ity vaccine vaovao ty eo mantsy misy zay no atao hoe mitondra fanjakana zany tsy ianao nijerenao hoe azo voninahitra fa le olona hoentina zany tsy maintsy tsinjovina hoe manahoana le gouvernance manoloana ny olona hoentina de le olona hoentina moronahany moa am'izao fotoana zao variana miady amin'ny kapoka variana miady amin'ny isan'andro variana miady amin'ny valana retina maro isan-karazany tsy maintsy voatery anao cash-pouche mividy an'izany ampidirinao anatin'ny budget de ménage
ny tetibolan'ny tokantrano ange tsy tafiditra ao anatin'izany ny kasibosy tsy tafiditra ao anatin'izany ny gel etsetra fa nefa moa zany dia tsy maintsy voatery ampidiriny zany a tsy miakatra ny sandan frais amin'ny taxi be fa dia miantoka gel vaky lalatsara anankiray ny ery amin'ny devant sy ny zany hoe mametraka fepetra zany ny tena hainy ny fanjakana madinika tahaka amin'ny Madagasikara satria tsy misy mihitsy ny tombony ara-tsosialy mba hifampizarana eto Madagasikara hifampitsonjovana fa mametraka fotsiny hoe zao mifepetra raisinay fa zay zao mpitondra tahaka n'le resaka nataontsika farany teo hoe nendry zareo mifahadiovana dia izy no mamoaka décret hoe zao no atao hoe fahadiovana eto Madagasikara dia ny azy zany no fahadiovana mihinan-kanina any amin'ny Colbert mihinan-kanina any amin'ny gastropizza nasorony le sakafom-bahoaka ery amin'ny mahavelom-bahoaka satria zay ny takatry ny vola miditra isan'andro ao aminy ary ireny zany fantatsika moa zany Guy Maxime Ralaisegny fa hitako tsara ny etomboany reny 10 taona lasa zay dia efa navadiky le olona tery akaiky ny cotona tery moa no nisy an'izy io tamin'ny voalohany ery amin'ny arkady zany dia ao anaty 480 bâche izy ny nanomboka dia efa novany Duralex tampoka dia vili Duralex zany no amanana ny olona dia menatra moa zany ny mpitibany tamin'izany fotoana zany dia maniraka planton mandeha mividy eny mipiasa amin'ny banka mipiasa mpanjakana sy ny etsetretsetra fa amin'izao tsika amin'ny teny zao 10 taona teoriana dia samy manaiky ny olona fa io ny sahaza mivoaka malagasy na cravate enao na piasa mpimony enao na piasa amin'ny banka enao na inona dia eo mihinana ary zay lafin'izay zany raha ohatra ka mahita ny fanapahan-kevitra raisan'ny commune Antananarivo renivohitra zany hoe fanjakana tena oneny enao tokony hanohana ny olona indray ametraka bouche d'eau amotra point d'électricité ametraka WC mobile sy ny etsetretsetra enao ndray no tena manafona tondra famoretana tena famoretana mihitsy ary ny poketra mihitsy no akatony dikan'izay mba tsy hidiran'ny vola intsony dia zay zany le fanjakana aty amin'ny tany madinika tahaka ny eto Madagasikara zany dia mampalahelo fisesehona hoe ny anaty rova moa zany ny tena atao anatin'le raharaha dia hoe zay zao tsy mahazo miteny président Rivirakotovao tsy mahazo miakatra eny amin'ny lapiazo ny solotenan'ny président Rivirakotovao teny amin'ny rova dia napetraka ariana be ary mihitsy zany docteur Kolo fa le zanakambilo tena mitetehaka aty amona tsy misy any anaty rang protocolaire tsy misy inina ny atao hoe protocole nge tsy hoe Madagasikara ny namorona azy universel zany ary zay moa mahatonga antsika miresaka ny États-Unis teo anisan'ny modely amin'izany lafiny zany universel zany tsy azonao atao mihitsy no Andriamatoa Donald Trump nge négociation personnelle io ataony io fa matoa izy nanao hoe resy fa zany no président nivoaka ny trano nanana vato be indrindra no président républicain rehetra tamin'ny toerako tsy nahazo an'io vatoko io nalany aza fa resy dia andeha ho any amin'ny tribonaly tsy maintsy ho avy tena mazava be mihitsy n'le cheminement n'le heviny zany le zotry n'le hevitra Andriamatoa Donald Trump hoe apetrany lay le suprématie blanc zany dia apetrany ny vato azony dia apetrany ny lalana tokony ale dia io le nambarantsika teo hatramin'ny fahavalon'ny volana desambra zany mbola azony atao zany dia miditra tsikelikely izy nefa moa reo le any amin'ny état zay tantanan'ny républicaine dia sady tsy manana porofondry zareo zany le tompona andraikitra no tsy vonina ny anohana ny Donald Trump amin'izay lafin'izay zay no mahatonga an'le hoe nakavoaka be dia be zany eo amin'ny fomba fiatrehana andraraha eto amintsika moa tsy zany fa tena raha masabomangy ary tena be sorongola daholo no fomba fiasa zany ka milamy eritreritra ka milamy resaka manolona ka milamy dia rehefa aveo anao foana nefa vahoaka malagasy 520 tapitrisa no entinao manahirana zany ary matoa zany tsika amin'ny teny ohatry zany tsy hoe anao zay atezitra ny fanjakana fa anao zay atonga saina azy satria zay ny asantsika zay ny asa mampanohatra dia zay ny asantsika tsy anatena zavatra ininona ty amintsika zany fanjakana io hoe zao no atao na zao no atao fa anjarantsika no miteny azy amin'ny fomba fitenitsika azy hoe monsieur le président tsy zany tsony nge ny zavatra atao fa manjary lasa sao problema
ny hoavinao amin'ny manaraka nidikan'izany resaka ataontsika zany de zay tokoa io zavatra hitranga satria raha io vaksiny io fotsiny resahana ohatra ka tsy ho tonga eto Madagasikara io vaksiny io na hoe ho tonga eto Madagasikara lafo be ny vidin'io vaksiny io ny aretina mbola ny zavatra hitranga eto Madagasikara am'izay endry zavatra zay sika rehefa manao fifampirarana raha diplomatika de hafahafa be averina le satroboninahitra latsaka tany de fanambarana ataon'ny fanjakana malagasy hoe naveriny fanjakana frantsay ho atsika ozy frantsay milaza frantsay miteny hoe ampindramina mandritra ny 10 taona de manahirana be daholo zany zavatra zany ary zany no mahatonga atsika maka modely ny États-Unis ny fomba fanaovana politika ny dingana ara-politika atongavany mpitondra anankiray vao mandray fahefana hitantana zay no mahatonga atsika mpanohitra ombenombeny renjato no mivoina amin'ny hoe mila professionnel ny fanaovana politika ary misitona ny sainy malagasy rehetra ao anatiny zao vanim-potoana zao miresaka États-Unis tsika teo efa taona ny mandat hitatana ny filohan'ny république iray ao anatin'izay efa taona zay de tena misy planina mazava anarena ny firenena miainga amin'ny zava-misy ary tonga amin'ny tanjona tiany atongavana ary io no mahatonga anay teknisianina tsika teknisianina moa zany miteny foana hoe azo atao zany mampandroso ny firenena ao anatiny efa taona zany fa miainga amina vina programa planina ary paikady atongavana any amin'izay tanjona zay ary zay nge tsy tsapatsapany amin'ity fitantanana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ity fa maranantsika azy indrenjato amin'ny tian'io ty misy ny etsika ataon'ny vondrona panorama amin'ny asabotsy ho avy zao any Antsirabe manaona fanomanana iny azo ambara manoloana an'izay etsika irahantsika amin'ny solombavambahoaka ny loholon'ny Madagasikara zay mivondrona ao anatin'le collectif des parlementaires ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny commune ary ny vondron'ny panorama zay ivondrona ny antoko 7 inona ny azo ambara ndrenjato io ndray moa zany no dingana manaraka atrehan'ny vondron'ny panorama ary fantatsika fa ombenombeny dia taitaitra be le zay le excité be surexcité le fanjakana amin'ny fomba isan-kananatsika na ifampirarahana ahafahana manatanteraka n'le raharaha zany nefa dia anao tatitra voalaza ny lalam-panorenana zao fa anao tatitra re tsy le olom-bofidy zay manana ny zoanao zany zany hoe parlementaire malagasy zany mitondra samboady no anao tatitra ho an'ny voaka malagasy de tsy azo atao zany nefa moa dia fantatritsika fa misy ny fahalalahana tena mazava voalaza ny lalam-pandrenana araka ny article 10 tena hoe azoan'ny olona ankalalahana maneho hevitra araka izay tokony atao de mamoaka sarisaryn-dalàna indray moa ry zareo hoe ny olona rehetra tsy manana candidat tsy mahazo miteny mihitsy amin'io fifidianana amin'ny fifidianana olona Madagasikara sénatorial de anaovana azafady zany tompoko satria raha ohatra sotsika anao fifidianana référendum de fangahanao eny daholo ny olona misy manao tsy de inona raha zany ny zavatra hitranga eto Madagasikara hoe tsy mahazo miteny zany ny mpanao tsy de toute façon tsy miteny mihitsy ny mpanao tsy satria tsy mahazo télévision nationale ny pré-campagne ny endry zareo fa ela be ny manomboka sy ny etsetratsetra zany fa tsika vao fepetra ao anatin'izay lafiny zay zany no anton'izao fomba fanaovana politika vaovao manira tena mihitsy ny fanoherana amin'ny ankapobeny miaraka amin'ireo olomofidy ireo mandeha manazava ny saim-bahoaka miseho fa tena hoe manao ny asany de tonga eny atany fanazava-kevitra manantona ny vahoaka mihitsy hoe amin'izay lafiny zavatra rehetrarehetra zay raha marina mantsy tokony mba misy an'ilay hoe sata amin'ny fanaovana politika iny moa zany mpitondra fanjakana tsy tia an'iny satria tsy tiany zany rahantsika malala ndrenjato fa ny loi 2011-012 makasika ny lalàna mifeny antoko politika fantatritsika ny 2011-013 makasika ny satany mpanohatra zay apatsirivoko satria misy no milaza fa mbola tsy lany zany lalàna zany efa lany zany lalàna zany tamin'ny fotoana na membre ny congrès ny teteza mitanay tamin'ny 2012 de
ny décret d'application na ny promulgation andrasana amin'ny flon république zany no andrasana amin'izany lalàna zany fa gagitsika ny verenana indray no resahina teo anivony anteny mera-pirenena lay volavolan-dalàna misy proposition hafa indray na misy proposition hafa indray de fantatritsika hoe fomba fitantanana toy izany no hitantanana ny firenetsika manapa-kevitra androany de rehefa tsy mandeha any amin'ny tombontsoan'ny tena rapitso de hovaina indray mba resantsika kely angamba ny farany ny article 34 makasika ny zo malalaka amin'ny fahalalan'ny olona eto Madagasikara indrindra ny mpitantana ny tena problema mantsy eto Madagasikara zany Guy Maxime Ralaisienne de hoe ny olona mandeha am'izao ohatrany hoe zay nanomboka tany ambanivohitra zay tsy tafita fianarana raha tsy ny loloha zavoka sy vary ary reny nentina nianatra zany nentina nanabevoany solaitra sy ny etsetretsetra de tonga am'izao toeran'izao zany ary misaotra be deaibe an'ilay nahary azy zany hoe mba tonga am'izao tanjona misy azy zao fa mbola sarotra manao politika am'izay lafiny rehetrrehetra zay ny olona niezaka mafy zany tahaka an'ireny Joe Biden reny nge ny angavan'ny Frantsay nandeha tany Irlande zay vao tonga tany États-Unis anisan'le patricien reny ny io le Kamala Harris io zany de le vehivavy lasa vice-présidente io zany de fantatritsika fa tena teratany Jamaïque any ny rainy indienne ny reniny de miainga tany tsy misy izy fa tonga procureur de la République ary tena rehareny vehivavy mainty rehareny vehivavy rehetra any États-Unis mihitsy zany le raha matoa am'izao tsika miteny zao rehareny vehivavy eto ambonin'ny tany satria io zany no azo lazaina hoe vehivavy matanjaka indrindra zany eto ambonin'ny tany am'izao marina fa efa nisy Andry Margaret Thatcher reny mbola premier ministre ty vice présidente ary raha ohatra ka sanatry engany mba tsy hitranga zany zavatra zany fa mba ho ela velona Andriamanitra Joe Biden na hoe empêcher de izy no mandeha mitondra n'ilay fanjakana any États-Unis anjarantsika zany mba mampitohy am'izay fa ny article 34 de milaza fa ny propriété individuelle mifananana manokana dia arovan'ny fanjakana ary arovany lalam-pandrenana ny liberté d'entreprise ny article 37 dia arovany lalam-pandrenana efa motsy zany ny zavatra nitranga tany Nosy Belleville fa ny sakanana tsy hiditra ao anatin'ny orinasany Andriamanitra Marc Ravalomanana ary efa fantapantatra zany fa ao Magro mantsy no atao le raharaha any Antsirabe de fantatra fa ho sakanany kio zany io raha ohatra tahaka an'izay ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra de averina mazava eto zany fa tsy anareo rery une constitution ary tsy nareo tsy constitution la république c'est pas le président c'est pas le régime tsy ny régime no atao hoe lalam-pandrenana ary tsy ny président république ny lalam-pandrenana fa ny président république de feheziny lalam-pandrenana mbola azo ny olombo fidy rehetra azohongana ry président io raha ohatra ka tena tonga any amina fotoana sahirana ary misy ao anatin'io lalam-pandrenana io tena mazava mihitsy tsy mila an'io assemblée nationale io akory de azo hongana ny président république mazava ao anatin'io zany ny areti-tsaina ny tena tsy azo ivalozana fa raha vao misy certificat fotsiny hoe marary saina ny président république de azo hongana lalam-pandrenana zany fa anjarantsika moa no mijery amin'ny saina tony ny zavatra misy eto Madagasikara am'izay lafiny zay ny dikany tsy hoe satria nareo manana maro anisy ao anatin'ny assemblée nationale de afaka manao zay tiana atao ary mifanitsakitsahana zay zavatra rehetra resahantsika nge zavatra rehetra resahantsika tamin'ny fianarana ao anaty lalam-pandrenana ary zay mihetsika zay fihetsika ataon'le président sy ny fitondrana de ao anaty lalam-pandrenana manososy anty lalam-pandrenana ty zay zany no problème eto amin'ny fiainan'ny firenena de anjarantsika zany no mandinika an'le raha ohatra tsy resaka fa ny lalàna amin'ny fitantanam-bola fotsiny tsika io nge raha ny tena marina 60 jours no tokony no empolo andro ny dingana anaovana le dinika ao anatin'ny assemblée nationale le ary misy dingana maro mialohany atongavana am'izay atongavana am'izay ao amin'ny Sénat izy 5 ambin'ny folo andro
fa voaja ve zany lafindreetra zany aiza ve de ao anatin'ny telo andro no ao anatin'ny telo taona ianao zany ny lalàna ny fitantanam-bola telo taona zany ho an'ity fanjakana etan-drajoely tya de ordonnance foana ve ny hitondrana azy manahirana ny mandinika an'izany lafiny zany fa voalazan'ny article 90 92 zany ao anatin'ny lalam-pandrenana de anjarantsika zany no mijery an'izay lafin'izay tsy hoe ho sakanana akory ny panorama sy ny vondrona parlementaire sy ny vondron'olo ny fotony de hitsahatra tsy andeha anazava hevitra fa tsy maintsy manazava hevitra zany ary zay no leitmotiv an'ity fanoeran'ity hoe mba tsy mitsanga menatra amin'ny fomba fanaovana politika zany fa mba manao vakim-pantsilana zay tsy mety rehetra de mbola voatondro ray aloha no goka amin'ny pataloha dia zairina zany fa tsy andro ombolo zay vo ifampiresaka tsika menakavy de miditra makany amin'ny crise tsika moa raha zay lafinjavatra zay ary tsy mifanoerana zany no manao crise eto Madagasikara zay indray mba style vaovao mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fitondrana zany no manome crise eto amin'ny fiainan'ny firenena ara-politika am'satra indrindra amin'izay fanadihadiana zay indrenjato satria tsaro marianantsika isa-tokantrano fa ny fandarana Resaho Aloha dia miresaka manadiady ny fiainana ara-politika ara-sosialy ary ekonomika eto amin'ny tanjony firenena angesahana n'lay andininy fa 430 teo de ny zavatra nitranga tany Nosbe Elville zay ny tompony indray no rarana tsy mahazo miditra ao anatin'ny toerana zay ekeny lalam-pandrenana fa azy zany ary ekena ny zofa nanany an'izany dia magaga satria mbola misy ny mpanao gazety migadra am'izao tsika mivanim-potoana iresahantsika zao zay no iresahantsika azy eto amin'ity fandaran'ny MBS ty tompoklasy tompokavy dia mametraka ny mandram-piona isam-baravarana indray amin'izao aly zao mandram-piona Andrianjato Vonison makasitraka amin'ny anio alina indray veloma tompoko